Araky ny fantatsika moa zany dia misokatra zany ny fitsarana ny maramila zany eto tampon-tanàna Mahajanga eto amin'ny 4 Fokontany zany ka ao amin'ny sary Rionel zany nanaovana an'izany fitsarana maramila zany. Zava-dehibe tokoa zany satria ilaina ny fitsarana ny maramila, ny position militaire sy ny sisa indrindra ho antsika lehilahy ka tokony samy hamonjy an'izany anao an'izany fitsarana zany. Tsika feno 18 taona na zay rehetra mbola tsy navita an'izany dia tokony hamonjy an'io any amin'ny sary la Rionel io manomboka ny alatsinainy faha 4 ny volana septambra ka hatramin'ny faha 9 ny volana septambra, zany telo andro zany 4, 5, 6 septambra 2017 manomboka amin'ny 8 izy io ka hatramin'ny 9 ka ny zavatra hoentina amin'izany dia ny photocopie ny karapanondro, photocopie ny karapanondro tsy égalisena akory dia ny certificat de résidence alaina teny Ivon'ny Fokotany zany dia stylo bleu na stylo manga. Reo zavatra telo reo zany no hoentintsika dia ataovy téléphone ny arabo ty zavatra ty apitapitao amin'ny namako any amintsika rehetrarehetra any satria niezaka mihitsy zay miresaka amin'ny aina manjery toy izao indrindra moa amin'ny M3 zay feno 18 taona raha tsy diso dia tonga koa ny fitsarana ny maramila dia arapaina koa aloha zany ny M3 ary dia averin'Andriamanitra zany tonga ny fitsarana ny maramila amin'ny faha 4 hatramin'ny faha 9 ny volana tia ka dia samy tsika tonga maka aty amin'ny Fokotany mitondra maka ny certificat de résidence ny photocopie ny karapanondro dia stylo manga manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 alaoer zalahy fa elona ny andrasantsika an'io fa ilaina na ny position militaire na ny fitsaranao maramila maholo pirenenanao.